Ny tora-jofo ny tokotanin'ny Valamena, raikitra ny Reboka. Lanonana lehibe famaranana ny fanompoabe teny amin'ny Doany Miarinarivo, ny andro ny zoma fa 7 ny volana Jolay 2024, ka nanomboka tamin'ny 3 sasany teo eo ity lanonan-dehibe ity. Ny Reboka dia adika tsotsotra hoe mijinjaka na dihy, entina mifaly anaovana antsa, kolondoy, ahitana mpijinjaka izay vakudrazana nampiavaka ny Sakalava Miboeny. Olona voatokana no mireboka rehefa tonga io fotoana io. Bohono, izany hoe babena, ireo dady efada manangasana, mifono ao anatin'ny sobahi ary entina mitsinjaka. Manaraka ao afara ny bibo sy olona iray mikopakopaka. Raha ny lehilahy no mireboka dia mitondra fikopaka ny vehivavy ka mikopakopaka ny mpitsinjaka. Rehefa ny vehivavy kosa no mireboka dia ny lehilahy indray no manao izany. Zay tarity ny mpanjakapeny Boeny na Iriski. Tonga eto moa zahay faly misaotra antsika jiaby satria tanteraka androany moa ny Reboka. Rehefa tanteraka moa ny Reboka nanomboka tamin'ny 3 sasany latsaka teo androany ariva zao. Tombo zany ny fanompoabe 2024. Rehefa tombo ny fanompoabe dia mangataka atsika amin'ny Ragnahary, mangataka amin'ny razana mpanjaka amin'izay efa manakasy mba handay hatsarana amintsika jiaby, mba handay riziky be amintsika jiaby ary mba hazahoantsika riziky fahasalamana hitantana tsiraikiraiky aby. Ary eto moa izahay manome fisaorana atsika jiaby izay nanampy anay tamin'ny fanatanterana ny fitampoa tamin'ny 2024 ty, nanomboka tamin'ny fanokafana varavara tamin'ny 8 hatramin'ny androany zao 19 zao. Misaotra anareo mpitondra fanjakana zay eto faritra Boeny, ny mpitandro ny filaminana, ny sa, ny vahoaka tsy vaky-bolo zay tonga nanampy nitondra ny omby, nitondra ny vola, zay nitondra ny vary, zay nentitsika nanatanteraka ny fanompoa tamin'ny 2024 ty. Niavaka tanteraka raha ny fanompoabe indrindra fa tamin'izao famaranana izao. Ipokolona tanteraka ny tena toerana, fankasitrana tanteraka no setriny izany ho an'ireo mpikarakara izay tarihy ny mpanjakapeny Boeny Dina Irimisigi. Nahitana ny solotena mpanjakana maro samihafa ihany koa, ireo vahiny avy any ivelany sy ny mpandala ny fomban-drazana malagasy. Teo ambany fitarihy ny mpanjakapeny Boeny Dina Irimisigi moa ny lanonana rehetra natao teny amin'ny Doany Miarinarivo, Doanyn'izy efada manakasana. Samy ho tratry ny fanompoabe ho an'ny taona 2024 indray ary.